Misotranao misafidy hatrany manaraka ny fandarana solanga eto amin'ny page 24 vaovao 24/7 mirahaba anareo tompoko vavy sy tompoko lahy. Ny solombavamboaka ny Madagasikara voafoy tao amin'ny boribory tany fahadimy Naivora Olodinina no vahintsika. Mirabanao monsieur le député. Miarabanao namana Joag de miaraban'ny technicienne de miaraban'ny fokapijery ihany koa. Misotranao nanaiky hoavy natsona. Ianao ary zay ny tiako resahana voalohany isorako anao satria ianao tsy misalasala na ray segondra aza rehefa atsona ohatra zao hoe manaiky vahiny ve ianao tena eo de manaiky tena isorako anao zay tsy tahaka ny mpanao politika sasany ary lako tsiny mitovitovy tsy mitovitovy miray firehana politika aminao ianao ve miera rehefa atsona ohatra zao za rehefa atsona raha Olodinina Ranaverina atsona ny anarako ary natsony vahoaka solombavambahoaka de rehefa atsona koa de tsy maintsy tonga satria netaitam-bahoaka netiko ary olon'ny vahoaka koa ny tenako tsy miery tsy mila mieraka tsy miera vahoaka tsy miera nizaniza satria hevi-bahoaka sy hevitrona vahoakako raha hevitr'olona no vahoakako de miera am'le olona fa zany na sainao de miteny an'izay fanontanianao misotranao am'izay ny tena raha mafana monsieur le député de ty resaka ambomalazy ty aloha ny resahantsika aloha resaka n'ambomalazy sika tonga de fanontana mivantana aminao boribory tany fahadimy Ambomirary tompoko ny akabiazan'ireo olona namonjy fety teny Ambomalaza ary be dia be ny maty misy fantatrao ve momba zay aloha eny efa tantara lava moa ny za rehefa tena le farana fa ny tiako apetraka atsika tamin'ny misy lalàna misy officier de police judiciaire misy fitsarana de alonga mapetratsika manapaizana fa député tsy voatery procureur député tsy voatery dokotera fa efa mba misy tokony andraikitra haiko tsara mihitsy satria efa 4e mandahako anety fantako haiko tsara tolo fantatro eny fantako za olona mpitety fokotany fa everitsika fotsiny angamba hoe efa misy tompony andraikitra de alohatsika tsy hanao pingo manao matso salovana ny anjarany sasany mila matokony fitondram-panjakantsika mila matokony mpitsara rehefa inona député Raha Olodinina ny hoe matokony mpitsara fa rehefa inona misy fotoana ianao manao fitsaram-bahoaka elako tsiny le fomba fiteny tonga ianao de mivazavaza teny zavatra misy conflit ohatra ny anaty fiarahamonina nya fiteniko hoe rehefa mety de afako rehefa tsy mety de betafako mpitondra feon'ny vahoaka ako ka rehefa tsy misy tsy mety atao amin'ny fitsarana de ampitaiko amin'ny tompony andraikitra fa rehefa misy kosa mety ataony ka tsy misy mitaraina de mangina ako matoa zay miteny de misy etaitam-bahoaka mpitondra teny vahoaka tsy ny tenako ianao moa de tena mahivava mihitsy aloha tsoroko zay moa mampikabary zay moa madepute ny teniteneniko mety mafaly olona mety matezitra olona ka ny ana olon'ny vahoaka ako aleoko lanandrina am'izay lam-bahoaka momba n'le etra le aba alaina amin'ny 20% iny tena nanaitra ny olona iny za koa taitra hoe rehefa tsy zakanareo le mandohan'le 20 isan-jato mindrana findramam-bola de aza mindram-bola tena mba ka io any sitrapondra-laka misy nanambadiany ambany andro ny anazy zao rehefa misafidy asa ako hoe député ako de rehefa mety amiko na misy 4 na tsisy na tsy misy tonontsonona nisy de safidy io ka mifisamborambola tsy terena fa ny karaha manao ny tokony terena alohan'ny fanjakana sy alohan'ny patronao ka safidy ny le olona hoe misy 20 isan-jato normalna ny zany rehefa mety aminy de tokony mandoa izy rehefa hita fa maty amiko ohatra ny orinasa rehetra de mijanona izy fa tsy hitanao hoe metraka amin'ny toe-karena ve le izy inge le olona tsirairay ma tsy problema amin'iny ny tianao tenenina hoe aza mindrana rehefa tsy mahazo vita fa le orinasa le manao crédit ka misy ange mavita de aza manao crédit zany fa manangona vola aloha amiko zay io anambady ianao rehefa hitanao fa mbola ratsy karaha manao de aza manao aloha fa matoa anao misambotra de efa voniny ianao zay etsan'andrina tsy maintsy aloha rehefa matoa anao mampiasa ny tanin'andrina ka eveko fa raha ohatra ka tsy manana vola izy ety miasa matahotra le 20% de aleo aloha tsy manao zany rehefa manana aloha 20% de manao tsy boribory ihany ve zany fanaborikena resaka fotsiny zany fanaborikena resaka zany fa zany taony ny asa rehetrarehetra raha manao transporteur ianao tsy zakanao mivitana gasoil de mijery azafa eveko fa malalaka ny rehetra amin'ny safidy amin'ny asa taona anakiraiky io nisy an'le raha ny jirama iny le nisy grève ny syndicat le tambabe iny de ozy ianao hoe vitsy noho ny olona mpifidy ary eo de tsy ohatrany tena nambaninao mihitsy le mpiasa tsy manambany mihitsy ako fa ny jirama de manana olana ny vahoaka firy tapitrisa mpiasa ny jirama 5 arivo raha be indrindra
manjato tsy ariva everina fa mety fitakiana fa raha ohatra kosa fitakiana manimba fiainam-bahoaka de very fa tsy mety zay tiako apetraka hoe eo ary ny délestage efa tsy fitiny anao hoe mbola napaka tsiro ary raha tombontso hoe asan'ny jiramany takiny de nanaika ohatra miteny izy hoe mpitombono karamanay meo fitaovana zay fa tsy ake kotsy hoe tsy akenay tsy andotsiko sy rano izy de zay no mitakiny ka amiko a vahoaka maro ny soloko tena fa tsy olona ray dikan'izay tsy mety amiko raha ohatra ka hoe piteriny jiramany fiainam-bahoaka ino mantsy le hoe plan de redressement kosa nisy le statistique le piasa ny votoatin'le fitakiana raha mbola tombotsoana vahoaka na iza na iza tamin'izany tantana ny antemera-pirenena vonjimaika de efa nyteneniko talian'ny kabinetrako raha vao tombotsoam-bahoaka na tombotsoam-piasa de mesony avoko rehefa tsy matapaka loko ka tsisy olanampy mihitsy zay tombotsoan'ny jirama rehefa tsy manelingelina ny fiainam-bahoaka fa mifatan'ny vahoaka de mirehitra ny tsiko sy rano apotomoto kely ny resakao manao populisme ihany ianao rehefa mihaino anao ny mpanao politika rehetra mila manao populisme atao satria olona vidiny izahay fa ny anahy kabary sa vokatra kabary ako a de miasa de misy vokatra eny amin'ny vahoaka ka raha zay ny itiava ny vahoaka ahy raha izay ny mampandroso ny firenena tsy hitako zay maratsy le populisme ny tiako atongavana am'izay mantsiny de hoe makafon'olona fotsiny ianao a fa tsy raharahanao a zay any arina any ohatrany hoe ahoanao inona ny omby fa niena hanina ny olona rehetrarehetra makafony olona dolo fa tsy le mpakafo mamono ka rehefa azonao ny fon'ny olona de mieno anao izy de mandeha any amin'ny fampandrosoana mieno de manara-dalàna ka ny anahako a rehefa mirehatra ny jikosorano de fa ampy anazy zay rehefa miadana ny vahoaka koa fa tsisy tombotsoko iady ampiasan'ny jirama betabe reo ny namako hoe betabe reo ny tongo ampiko hoe ianao nga mamilala fa manaso olona ary afaka mitsoko vavolombelona ianao fa tamin'ny andro tsy sakotra tratrehanao a tsy nanary anao ako fa manampy namana foana ia naivo raolodinina ialako tsy ny ty fiteniko ty ihany a ty miady aman'olona idivanao daholo indrindra moa fa mimpanohatra moa zany a fa ianareo samy mpitondra fanjakana ihany koa riatanao koa zay any anaty tsy hoe afa-tsy ny président Rajoelina tsy hoe miady aman'olona fa za miady amin'ny fanitrana miady amin'ny tindra solena miady amin'ny tsy fahombiazana ka rehefa misy tsy mety a de idivana de mahazo fandresena ianao ohatra miady amin'ny fanitrana ako a de mandresy afeo a de mi afaka amin'ny fanitrana ohatra miady amin'ny namana hoe tsy mety eo ataony de tonga saina izy ka resy le hevitravina nataony de zay mifampanotrona na ny finoandra Rajoelina satria finoandra Rajoelina tsy nanindry anjely ka rehefa misy ady natany an-danitra ka misy ady mikela satana de tsy maintsy ady ny antsika zao miadytsika fa sady ady hevitra ny antsika fandona ny hevitra de azona fampandrosoana sy azona vokatra tsara efa ianao tsy mahazaka ihany ianao ndraindray rehefa za mahazaka foana mahazaka foana ianao fa efa fomban'olona fotsiny io na opa na voninahitra na dera na laza na bomba efa nandalo to amiko tolo fa za manazava fotsiny ako a de rehefa fantatry ny olona de le olona miady amiko ndrary miavana amiko elanao asoronao foanao anaty kritika ataonao amin'ny ankapobeny any président ny république nefa ny akabeazany tsy hoe ny akabeazany olom-botendra de miainga avy any daholo ka zao a tsy ny filoham-pirenena maniraka de reo manatanteraka fa tsy voatery izy daholo ny anao azy ka rehefa tsy le mpanatanteraka tsy mahavita azy ny teneniko fa ny filoham-pirenena tsara ny vitany zina tsy ataony tsara daholo ny ataony fa le rahana tsy mahavita amiko tsisy tsinony zany fa rehefa tonga moa hitanao rehefa tsy mety de manololona izy tsy maintsy ampifantarina any satria zay nge malala ny hevitra eny fotony tsy maintsy apetraka ihany ty fanontania ty satria mafana indrindra am'izao fotoana zao boinina 777 zao mantsy ianao hiteny ndray hoe efa ny amin'ny fitsarana indray io efa voasambotra le olona sa tsy manan-kevitra mihitsy zany ianao ny anahako a manana hevitra fa tsotra fotsiny lesona ho an'ny premier ministre lesona ho anay reny a mila fakafakana tsara ny olona vo mena ndraikitra fa sondra ray loasato loza sy amaraka ka io moa mivalala misy plaza may a everina fa efa misy fanadidina de tsika hoa tokony fanadidina foana rehefa zany tsika de mpananana tonga nataonao fitsaram-bahoaka sa miakitra fitsaram-bahoaka rehefa fividianana satria efa 4 mandahako ty de matoa mbola vidiny voaka foana tsy zato isanjato de misy hevitra tsara zany netiko a de zay ny ankatoavany a sy sona toko indraindray mifangaro ny andraikitry ny mpitona ny fahefany eto amintsika ohatra le raha anambo-malaza iny zao de ohatra ny efa vitany eny fitsarana satria ny président misy ny teny hoe ianina sy ianina sy ianina kozay sy kozinina ny ianina aona ny fahitana misaraka tokoa ve ny fahefana misaraka io fa le mpanotrany manontany manontany amin'ny filoa de mamaly izy
manontany eo avy mangarahara de filo mangarahara fa misaraka tsara eo a fa hevitra reny a apotrany araky ny zavatra misy eo fa nitidi-pitsarana moa de malalaka ny any amin'ny fitsarana ohatra anazy ao mpanara-maso ny asam-panatanteraka de manara-maso a fa tsy mitika fa miditra ny andraikitra ny ako ka ny olona mmpanohitra manontany amin'ny filoha de mamaly ny filoha soany zany. Resaka be koa maly sy androany ny resaka hoe fananganana enquête parlementaire Nefraolodinina efa nahavita natsangana zany mendrika anangana ve am'ireo raharaha ireo na Ambohimalaza na Bohinina 770 rehefa mazava ny resaka ny tsy ilaina ny enquête parlementaire fa rehefa tsy mazava de mila atao le izy karaha zay ve ny mahasony vahoaka karaha zay ve ny ahitany marina tsy hitako zolana am'izany raha ohatra ka mbola misalasala izy fa amiko aloha efa mazava reny tenin'ny filoha mazava ny tenin'ny mpitsara fa zoan'ny député mangataka an'izany a fa io mbola misy résolution misy jangatanana de rehefa ny anahy rehefa mahasony firenena de tsy tohanako. Iny zao misy ministra anankiray a lasa nasorona zany mahita ve Nefraolodinina fa mbola misy koa akoatra anazy io aloha tsy miankina amiko ny mpanendry azy malala mission nampanaoviny azy fa misy fotoana ianao a tena miteny hoe asorony ministra rano na asorony ministra rano mampita aloha satria zay mifijeko azy fa le nanao contrat taminy no mahafantatra hoe navita izy sa tsy navita fa ny anahy io trampijery baolina io mety miteny anao hoe esoko setra ozy izy tamin'ny club m nefa setra aveo navady baolina ka miankina le entraîneur io fa adidinao mampimpanara-maso anao no miteny an'izay. Politika avo lenta be ty 3e mandat manomboka mikitikitika zay nareo amin'ny Irmara ao eny raha zay moa mahasoa inona moa maharatsy azy mivahoaka ny no mifidy fa treto aloha mbola tsy any ny olonay fa ny anatanteraka am'zina ka raha hita mivoaka kosa moa ve natao 10e mandat manina fa mbola tsy any am'izay mihitsy zay a fa nieritreritra fotsiny aloha hoe ahoana aloha ny avitanany asa hatramin'ny 2028 ka raha tsara fe inona moa maharatsy azy ka raha vita ohatra ny 2028 efa tsy afaka hirotsaka ntsony ny président manana olona ve ny président nareo amin'ny Irmara mbola hitantsika aloha zay a mbola misy fotoana tsy mbola misy fotoana ny zavatra rehetra fa ny am'izao aloha zay a de manohana amin'ny fitondrana manatanteraka ny asa rehefa zay ny sitrapon'Andriamanitra de ataondray zay firisanjato ny fijerinao azy ny zavatra vita amin'ny par rapport amin'ny politika mpanjakana atao zay laninareo tao amin'ny antenimerapirenena amin'ny fitiako azy efa ny fitopolo isanjato hoe satria misy foana nge sakatsakana zay tsy apozintsika fa amin'ny akapobe aloha mandeha ny raha-mpanjakana mpanohitra ny manohitra foana nataonao karo ary lalana na tsy mifatalatalana ianao fa ny everitsika fotsiny hoe mandeha ny asa rehetra mitony ny zavatra atao amin'ny filoha zay tsy mafita moatra mpanao baolina io a de miala no mafita eo ihany le fitopolo isanjato ve misy fiatraikany aminareo amin'ny 5e arrondissement efa misy fiatraikany ka zay zao raha hitanao a efa misy zavatra roa sisa tsy mainty jirama mila mirehitra ny tsiro de ampitomboana bebe kokoa ny sosialy aloha mandrapitena tafapetraka lay tena fototra amin'ny fampandrosoana fa andalam-pandrosoana moatsika député de Madagascar ny fiantsonanareo any amin'ny faritra hafa ve Nefraolodinina mahita hoe miara-miainga le fampandrosoana hitanareo mpitondra fanjakana miara-miainga ka miara-miainga le izy a fa io moa matoa 5 taona mena de misy dingana le izy mandeha le izy a fa tsy maintsy misy foana ihany aloha ny tsikerakely satria Madagasikara tsy vidindray andro ianao zao fa apolo taonany folo taona mahery a ny solom-bavambahoaka foana ianao solom-bavambahoaka foana ianao mahita ve anao tsy vetivety tokotrany a dia misy fiovana ny fiainan'ny olona fa tena processus lava be vao miova ny fiainana miankina amin'ny tsirairay io io a misy foana manitra misy foana manan-karena fanjaranay anjara mpitondra fanjakana sakotra zany mifamena io tsy voatery ho vitsy manitra tsy voatery ho vitsy mpanan-karena fa miankina le zavatra rehetrarehetra io fa ny adidin'ny fanjakana de mijery io tsika io misy foana mitongotra misy loha sampona raha nitongotra tonga eny atampindoha fa nainy ambany ary izy ampanaovana kiraro tsara fa efa miezaka fanjakana miezaka ihany koa tsika amin'ny alalan'ny sosialy rehetrarehetra fa asarotra aloha ny anafoana izany izy hitondra eo fa efa mba misy fanampiana de ataoko fa efa mba mety zay malama vava mihitsy ianao ty sasa vony vavany azanatao inona ny tianao miteneniko anao mety amin'ny fotoana anazy efa notaniana petraka le malama sa savony vava ny anahy de tsotra fotsiny hoe kabary raha anatsa ny tana vokatra zay kabary efa misy kabary ataon'ny filoha de tia ny asa de inona ny vokany ohatr'izay koa ny tenako miresaka kabary zay ianao a misy
mpanao pikabary maromaro nareo manao politika fa nahita ndray mandeha nisy ohatran'ny lakotsiny nanivaivanao ihany tamin'le resaka fangady tena nga rehefa samy pikabary de tsy mba mirahina fa tsotra fotilizy joaga ny kabarany misy dotanjo kapitandroka ny kabarany tsy mahafaly foana misy ary ny any amin'ny fahoriana fantatro iny a pikabary mpianatro iny ary za mihitsy nanao mémoirany fa manao hira teny ratsy izy manao hira tsy mendrika izy tsy mamenatra any teny an'izany so de mpampianatra nanao nampianatra azy ka zay namezako lesona azy nefa izy tena hoe tsy menamena lesona de zay no antony any tsina azy aiza nisy olona hoe fakony amin'ny bacultura de alefanao ny amin'ny lapa fa zay moa tsika tsy babakoto dolo akory fa njara voaka no tsara azy fa nytiako apetraka amin'ny fotsiny hoe matoy tsy lambe ny tanàna matoy izy voaroaka amin'ny asany misy tsy mety eo de mila makalesona sa tsy makafavalo azy satria na izy tamin'ny voalohany de tsy mba tsoko miasolanga fa solangany tsoko fa matoy izy mitsiposiposy kely eny ohatrao misy anton'izay fa za efa zatran'izany za olona zatra mpampiady angely fa tsy mpiady atsena miady atsena koa tsika raha ilainy zany tsika tena mitrezomeko tenitsika niditra teny atsena fa rehefa zay mahasomy vahoaka na de atsena na tatamia ataotsika zany fa mifandresena ho an'ny vahoaka tatami mety mano foany tsika mandrakizay na ny an-danitra tsy fantatra fa ny tsika ny mahasomy vahoaka veko any ny mahasomy vahoaka ny tsika ary zay nitiavako anytsoara vojanary hatramina lalako azy sy hevitra mahasomy vahoaka de apetrany amin'ny olom-panjakana sy mpanao politika rehetra eny tapitra sady ny fotoana tsika mandeha le fotoana omeko minitra kely fotsiny any anahy tsotra fotsiny tsotra fotsiny joaga ny olona rehetrarehetra te tahatseza dolo fa rehefa mahazo seza de mesa ary azalany andro manaratsy olona alazalany andro manohitra zavatra mety fa zo ny fanoerana ka zany antso voaka rehetrarehetra mihitsy akoa amin'izao fotoana zao efa ndalam-panitronitsika efa tonga ny tanjona de aza manaiky apedin'olona fa tanjotsika de mifampandrona amin'ny Madagasikara zany dolo koa zany tanjon'ny olona rehetra fa misy olona tsy tonga am'izay le de mino ve anao fa hoe misy olona tena hoe zay tsy tia fampandrosona rehefa tsy izy ny fitondrana de tsy tiany androzy so tsy lanitsony izy de sakatsakana taminoatra ihany ko hoe zay nge tsy mety toeko fa rehefa mety de ty afako azonao tsara tamin'ny azo zay mareny zay mety de ty afako fa rehefa tsy mety de mipetafako eo amin'ny fitondrana zao ianao miomana koa ve anao anohitra rehefa tsy otsony za tsy rehefa misy tsy mety de toeko foana fa rehefa mety de keko zay mahatonga anao gaga hoe ndraindray mitsikeran'ny ao anaty ministera fa rehefa mety de ty afako tsy mety de petafako za tsy manohitra zavatra mety zany fa nizaniza mitondra ao rehefa mety de apiko izy rehefa tsy mety de sakanako izy satria ho an'ny vahoaka ny ahako sotranao tompoka makasitraka de makatelona anareo nanasa tsika eo foana ihany fampandrona Madagasikara ny zava-dehibe ihany mbola terika any nisorana anao nanaiky tsy nieritseritra tsika koa tsy sakatsakanany nareo mihaino anaty demokrasia tena koa mihaino anaty zay efa misy hevitra tsy azo mampiatso azo atsofona ny tenanay makasitraka tapitra ny fotoana atsika mametraka ny mandrapitena sy mandrapita fa tomboky vavy sy tomboky